Tiavani Jehovah Jamanitra, Tiavani Jehovah Jamanitra, Katanjemu Majakariva, Saya Sainu Tanjemana, Katanjemu Majakariva, Saya Sainu Tanjemana. Antsika tsisy fetra, nentiny Jesosy nieloka rehetra, miantso atsika bebaka ny tompo iza, aza manamafy atoka iana, ary tiavany Jehovah Jamanitra, tiavany Jehovah Jamanitra, Katanjemu Majakariva, Saya Sainu Tanjemana, Katanjemu Majakariva, Saya Sainu Tanjemana. Azuantoka tokony fanekeny, fa ovelona zay mankatony teny, mandeana matahora ny tompo, ny fanahy mitarika ny mpanompo, ary tiavany Jehovah Jamanitra, tiavany Jehovah Jamanitra, Katanjemu Majakariva, Saya Sainu Tanjemana, Katanjemu Majakariva, Saya Sainu Tanjemana, ary tiavany Jehovah Jamanitra, tiavany Jehovah Jamanitra, Katanjemu Majakariva, Saya Sainu Tanjemana, Katanjemu Majakariva, Saya Sainu Tanjemana. Saya Sainu Tanjemana. Sosiny fahasoavanao lehibe zay haizanao indrindra mamindra fo aminay isan'andro, ka hatongavanay eto amin'ity toeranao masina ity, mitondra ny heloko ay fa hitondra koa ny fifalianay, ny fisaoranay ianao no ny fitantananao ny fiainanay. Dera sy mankalazanao zay no nanananay fotoana koa amin'izao zay nisokafanay malalaka amin'ity andro fa 20 taona ny tobily be ankary malaza. Dera sy Lazara voninahitra ho anao, mangataka aminao zay mba halalanay tokoa zany tantarany famonjenao anay tsirairay zany, eo amin'izany tantarany 20 taona zany koa, ka hamantaranay indrindra fa ny ainay ny tenanay dia eo aminao Jesosy Kristy irery ihany no nananay indrindra ny mandrakizay. Koa dia tanteraha aminay ny fikasanao masina amin'ny fiainanay tsirairay, amin'ny fiainan'ny fiangonanao, amin'ny fiainan'ny firenenay. Fikasanao masina amin'izao fifoazam-panahy efa namohazo anao ny tanindrazanay,
mba ho velomy teninao zay, velomy fanahinao, velominao Jesosy. Andriamanitra velona. Dia tahiny fampianarin'izay atao zao mba hainao Jesosy no hampianatra, ary hainao Jesosy koa no hamelombelona anay. Dia mpangino izay sy avy aminao rehetra. Fa ny anao Jesosy no tadiavinay. Menarinao Jesosy no etako zany. Amen. Ibera sy misaotra an'Andriamanitra isika no ny fahatrarisika somatsara ity vanim-potoana ity. Ny anjarako moa zao amin'izao dia fitarian-teny. Fitarian-teny amin'ny bokin'ny Deutéronomia. Deutéronomia izay anjarasika amin'ity vanim-potoany isa-taona fanokanana, fa indrindra koa taona jobily amin'ny fankalazana faha-valopolo taona anakarimalaza. Ny teny faneva no hovakisika ho fanomboana. Dia izay voasoratra amin'ny Deutéronomia toko faha 1:10. Deutéronomia toko faha 1:10 ny andininy voalohany ihany. Izay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Ary tiavany zao Andriamanitra ao ka tandremo mandrakariva izay sainy hitandremana, dia ny lalàny sy ny fitsipiny ary ny didiny. Amen. Fitarian-teny dia maro isan-karazany no fomba izay entina manao zany fitarian-teny zany. Maro isan-karazany. Ka amin'izany mety ho hafa kely ny tondrako azy eto, hafa kely koa ny tondrany hafa azy. Fa mazana dia ny mpanoratra ny resahana ny daty ny toe-javatra manodidina dia ny ventikevitra sy ny mety sy heverina ho rafitra ao aminy. Ka amin'ny ankapabeny dia tahak'izay ihany no raisika sy ataosika eto. Ny adevitra koa mety maro, ka dia izay angaviana mba ho raisika dia sy ny ady hevitra loatra izay mazana mangaseseka ihany, fa ny aina amin'ny hafatra izay voaray, izay no tsara ho raisika amin'izao vanim-potoana izao. Raha manomboka mimpanoritra isika amin'ity bokin'ny Deutéronomia ity, dia tahaka izay andraisana koa ny Genesis sy ny Exodus sy ny Leviticus sy ny Nomero, dia Mosesy no lazaina fa mpanoratra. Ary io moa dia hitasika mazava rehefa mamaksika ny toko voalohany dia voalaza mivatana koa ao amin'ny toko faha 1:420. Mosesy ny mpanoratra. Ary sy hoe voalaza ny boky ao ihany, fa ny tompo Andriamanitsika dia Jesosy manatitra fa Mosesy ity bokin'ny Mosesy izy dia voalaza zany Mateo toko faha 7:10. Jesosy ny milaza azy. Mateo toko faha 7:10 andiny faha 7 ka hatramin'ny faha 8 sy ny Marka toko faha 10 andiny faha 3 ka hatramin'ny faha 5. Mosesy no manoratra ny didy ao amin'ny testamenta, amin'ny Deutéronomia 4:20 koa araka izay voalazany io testamenta vaovao io. Ary heverina amin'izany fa mihasarotra ny adi-hevitra momba ny mpanoratra rehefa Jesosy milaza hoe bokin'ny Mosesy dia mihasarotra satria ko Jesosy milaza azy ko izy indray no handa azy. Fa sy Jesosy ihany no milaza azy fa na Paoly koa raha mamaky sika no mana toko faha 10:7. Fa io lazainy fa Deutéronomia 2:30 azafady toko le tono voalohany dia andiny le tono amin'ny faharoa. Deutéronomia 2:30 andiny faha 1:30 zany dia raisina ho filazana ny Mosesy ho mpanoratra. Ny Deutéronomia koa dia hitasika amin'izany fa ny apôstôly masina koa dia manaraka sara izay lazainy Jesosy. Fa mpanoratra ny Deutéronomia koa Mosesy izay asafa fa bokin'ny lalàna. Dia maro no azo lazaina sy tanisaina amin'izany ao amin'ny soratra masina izay milaza hoe Mosesy nanoratra ny bokin'ny lalàna, na ao amin'ny Joshua zany, na ao amin'ny mpanjaka zany dia ao avokoa.
Izay kendreny Jesosy milazany boky lalàna no nisoratany Mosesy nefa. Dia mety ho manandrifa amin'izay vanim-potoana nisy azy zay ihany. Fa sy ilazana indrindra zavatra marina mandrakizay ka sy adekevitra. Fa sy dia momba loatra ny lalam-pamonjena izany. Fa noho izany dia miady hevitra ihany mpandinika. Raha manafitohina anao ny ady hevitra dia avilay agny miady hevitra. Fa Jesosy ny raiso. Fa sisy famonjena manokana ny amin'izay inoana sy anekena fa Mosesy ny nanoratra na tsy nanoratra ny boky. Mety ho sarotra ihany koa milaza izay dingana izay. Fa io lazako hoe aza miditra miady hevitra mangasesika fa ny hafatra omeny boky no raisiny. Fa abilao amin'izay mangaseseka ady hevitra agny manao azy. Ny olana mafy dia tonga amin'izany mpanoratra izany rehefa mamatsika ny Deutéronomie 4:30 andiny 5 ka hatramin'ny 9 dia ao dia manomboka ny olona. Misy filazana ny fahafatesan'ny Mosesy eo. Misy filazana ny fandevenana ny Mosesy. Misy filazana ny saonana ny Mosesy. Ka dia eo mampieritreritra hoe Mosesy any am-pasana zany no efa nodimandry ny nanoratra an'izany koa. Dia eo no falehan'ny mahatonga ny mpandinika manao hoe mety misy zavatra hafa ny kendreny Jesosy amin'ny lazainy na kendreny Paoly amin'ny lazainy amin'ny fandroanareo bokin'ny Mosesy. Ka ho azo atao malalaka izay ady hevitra atao. Ka io no mahatonga izay fisarisarahana amin'ny hevitra samihafa izay momba ny mpanoratra eto. Ka amin'izay dia aoko izay zaka ny finoasika no raisika fa sy hanameloka izay manahazaka amin'ny ohatra noho izany isika amin'ity boky ity. Fa dia izay zakasika no tazomina fa sy mampiova ny famonjena amin'ny Jesosy Kristy izay rehetra voalaza izay. Raha jerena koa ny toe-javatra manodidina izay ambaran'ny boky dia hita ihany ny vanim-potoana ary tantara izay anoloran'ny Mosesy izao teny amin'ny Deutéronomie izao. Fa raha vakiana ny Deutéronomie dia teny farany. Atolotra toy ny teny farany avy amin'ny Mosesy ho an'ny Israely izy eto. Ka dia manome izany izy. Dia anambarana indrindra ny vanim-potoana izany izay voalaza amin'izany izay milohan'ny hitana ny Jordana teo amin'ny tanety izany ny Moaba dia ry ampitan'ny Jordana milohan'ny hitana eo. Ka misy arak'izany mieritreritra manao hoe voasoratra tamin'izany ve sa Josoa tateoriany nanoratra ka izay no nisiany ity teny fitantarana momba ny fahafatesan'ny Mosesy ity. Ary sy izay ihany fa misy filazana hoe misy sy nahita maso dia azo heverina ihany. Fa saingy sady milaza misy sy nahita maso le teny voalaza ao zany. No misy koa filazana fa tena nahita maso, misy nahita maso. Isian'ny ady hevitra ihany amin'ilay 20 ny zavatra voalaza zany momba ny fametrahana hoe oviana marina, ny daty sy ny toerana nanaovana azy. Fa mba hatsotra ny falehan'ny zavatra rehetra eo amintsika amin'ny fifoazy, amin'ny mino dia raiso ampahasorany hoe Mosesy nanoratra. Na dia fantatra ho sara aza fa misy ady hevitra maromaro ihany izay misy fiatombenany ihany mahakasika ny hoe izy no manoratra. Mbola voasidika amin'ny lafiny sosotra ihany zany amin'ny fizorantsika ny fandiniana ny boky. Ka arakaraky ny fahasapana indrindra sy faharesin-dahatra mahakasika ny mpanoratra izay no isiany somary ovaovany ny daty izay tondroina ary koa arak'izany ny fanazavana ny fivoarany fanoratana ny boky arak'izay hita hoe misy filazana mivatana fahafatesan'ny Mosesy ka noho izany na dia izay manaiky ny Mosesy nanoratra azy miaiky ihany fa angamba Josoa na taranaka manaraka ato no nanoratra indray ny boky ka nanampy amin'ny fahafenoany hisian'izany tantara ny fahafatesan'ny Mosesy izany.
fa dia miova arak'izay na ny fandraisana ny boky amin'ny fanaovana ny heviny na ny fanaovana koa ny tantara ny fampianarana zay atolotra ao. Ny zavatra zay entina filazana ao amin'ny tantara dia ny fandroanan'i Jerusalema, verina misy fandroanan'i Jerusalema ato amin'ny boky. Ka amin'ny fanasambadiana zany dia amin'ny Deutéronome 12:12 zany zay lazaina manondra ny Jerusalema dia verina hoe efa nisy ny tempoly amin'izany ary efa nisy ny mpanjaka amin'izany efa mizotra sara arak'izay zany zay vao nisy fisian'izao boky izao. Ka io no mahatonga le hoe sara ihany sika mihazona ny finoana fa avy amin'Andriamanitra ny teny ka sy ady hevitra isika izay mahandriamanitra na nindrimandry ny mpanoratra fa na Mosesy na olona hafa dia avy amin'Andriamanitra ny teny ary ny hafatra avy amin'Andriamanitra no raisika ao aminy. Ahoana ary fomba handiniasika n'ity boky ity raha jerena arak'izany famafaho kely ny falehan'ny mpanoratra zany sy ny fizotrany famantarana ny daty na tamin'ny faraparany taona arivo ny fanisana ny taona moa rehefa manomboka amin'ny Jesosy makaty dia miakatra fa rehefa manomboka amin'ny Jesosy makary milasa zany dia misy fiovany ihany samy manomboka amin'izay heverina ho 0 izy fa sangy 0 moa zany fa 1 dia apiana le hoe AD BC asa isan-karazany fanavana hoe aoriana na talohany Jesosy ny tena hambara amin'izany. Ka io no manjary misy fiovana kely ny fanisana ny taonjato na ny taona arivo amin'ny fanasana azy. Fa zay resika sy ho ela momba io. Fa raha ny hevitra amin'izay heverina indrindra ho endriky ny boky zany dia misy mandray azy arak'izay ho bokin-dalàna. Bokin-dalàna zany no satria lalàna fototra no ambarao ary izay no tena ipetrahany boky 10 Mosesy koa raha teo bokin-dalàna. Fa amin'izay lazana kosa fa satria Mosesy nanolotra azy ary hafatrafatra farany ity dia raisina kosa izy zany ho toroteny. Marina fa toroteny zay mampahasiaro ny Exodosy, mampahasiaro ny Levitikosy, ny Nomery fa hafatrafatra farany atolotra. Ka amin'izany tena toroteny manambara sy mampahasiaro ny fanekena tamin'Andriamanitra nataony razana fa izay ary ankehitriny zany fanekena zany atolotra ny taranaka vaovao satria efa maty daholo le teo aloha miany sisa tavela no sisa miapita mba mitaranaka vaovao dia tonga indray ny fanavaozana ny fanekena ka dia hafatra farana ny tanora mba hanaraka zany fanekena zany na sy nahita maso mitana any ranomasina mena zay izy dia hiaiky miteny vavolombelona ataon'izay nahita ary zay nandre ny tantara fa marina izany asa lehibe nataon'Andriamanitra izany ka ho tazominy ho fanekena vaovao ny ataony amin'ny fidirany any Kanana amin'izao vany fotoana androsoana izao. Andriamanitra izany mampahasiaro amin'ny taranaka vaovao zay hiditra amin'ny fahatantarahany teny fikasana fa sy miova izy ary mihazona mandrakariva ny fanekena zay nataony fahaka ny razana eny hatramin'ny Abrahama ka sahivina daholo ireo patriarka Isaka ry Jakoba fa efa nahatoky izy hatramin'ny voalohany ka mbola hatoky koa hatramin'ny farany eo andreto taranaka faramandimby zay hihazona ny fanekena fa vitany tamin'ny razan'izy ireo. Io no hafatra zay entina mamofy sy manambara ny hafatry ny Deutéronomia. Toroteny fanavaozana ny fanekena amin'Andriamanitra atolotry Mosesy
mba hita amin'ny finoana ny Jordana ny zanak'i Israely ary hiaina amin'ny finoana fatahoran'Andriamanitra sy ny fanoavana azy eo amin'ny tany Kanana vaovao. Raha eo amin'ny lafin'le boky kosa amin'ny nahazoana azy dia maro ny mpandinika ny pikaroka zany izay milaza fa ity boky ity dia ilay hita tamin'ny 1200 talohan'i Jesosy zany, 1200 talohan'i Jesosy, na dia taria amin'ny taona 1000 mahery kely talohan'i Jesosy no nitanany rano 1000 mahery kely, zany hoe miakatra makary moinga zany dia ty miakatra amin'ny plus va ity mbola samy ariamy mialohan'i Jesosy daholo no resaka. Natany tamin'ny 100 lasaka taona taloha zany ny tany Mosesy dia tamin'ity 1200 ity nahitavana ny boky. Ka io mahatonga ny ady hevitra indray koa zany amin'ny fipetraky ny raharaha zay voalaza. Zany hoe tao amin'ny tempoly tamin'ny andron'ny Josia mpanjaka. Ny andron'ny Josia mpanjaka 700 talohan'i Jesosy ka hatramin'ny 700 talohan'i Jesosy. Nanao fanavaozana ny trano, kanjo ny boky no hita dia nitazomina amin'izay ny boky ho didy ary fanambarana fanekena amin'Andriamanitra ka ho ajaina. Dia eo zany nanomboka hoe fanavaozana indray ny fanekena, fanoratana indray ny lalàna amin'Andriamanitra izay io ny antsoina azy io Deutéro 2 zany na faharoa nomia dia ny lalàna zany. Teny Grika ity fa hafa ny anarana amin'ny teny Hebreo fa amin'ny teny Grika no raisika amin'ny teny Malagasy ity Deutéronomia ity. Ny fampianarana atolotra amin'izany dia izao: ny boky mahaboky azy ka nahitavana azy dia mieritreritra sy misaina ny mpandinika fa sy izy manontolo tamin'io no hita, sy le boky manontolo no hita tamin'io fa angambo amin'ny toko 5 ka hatramin'ny toko 920 ihany sy koa ny toko 720. Io no sain'ny mpandinika dia misy moa araky ny voalaza tao manana izay fisainana hafa noho izany. Ka taty aorian'io zany vao tonga amin'izay ny fanoratana izay sy ao anatin'io. Ka misy adihevitra zay sy dia idirasika loatra fa ny hafatra mazava zay voambara zany dia ity: nahasiaro-tena ny zanak'Israely fa izay fa nivily tokoa niala ny lalàn'Andriamanitra ka nanomboka ny fifohazam-panahy lehibe ny mpanjaka Josia tamin'izany fotoana izany tamin'ny nahitana an'ity boky ity, ka nitondra fifohazany zanak'Israely hialana amin'ny sampy rehetrarehetra ary manomboka izao hiainana indrindra amin'ny fanekena izay nataon'Andriamanitra tamin'ny razana fahizay, ka hamahatra indrindra amin'ny teny vavolombelona ireo izay nahita ary ny teny vavolombelona izay voarakitra amin'ny soratra tahaka izay voaray aton'ity Deutéronomia ity. Ka ahoana ny fanazavana azy fa tratra tao am-piangonana nahitavana azy dia ny fiheverana dia hoe naharitra ela tahaka izany izy natao am-piangonana satria nampiasaina fitompo vavahana fony mbola nazoto ny vavaka, fa rehefa nitompo ny faharasiana nety ny fitondram-panjakana tamin'izany dia hadino tanteraka ny boky. Inona no antony idiran'izany amin'izao dia sy hafa fa ity: tamin'izay ny fanekena sy nanavaozana ny fanekena teo amin'ny zanak'Israely fahizay dia nanaiky fa Jehovah ny mpanjaka ary izy mitondra sy mamahatra indrindra amin'ny fiainan'ny tsirairay sy ny fiainan'ny fianakaviana ary ny fiainan'ny fiarahamonina manontolo. Kanjo ny zanak'Israely nanao hoe mba teo tahaka an'izay ntilisa koa zay ka te hanana mpanjaka. Zay koa ny tianareo Andriamanitra, hampanompo anareo zay olo zay. Dia zay koa ny tiana. Dia eo ny fanombohan'ny fandavana an'Andriamanitra ho mpanjaka ny fiarahamoniny ka hanombohany zavatra vaovao zay hampisarahana ny fahefana amin'izay entiny tenin'Andriamanitra, ny hafatry ny toroteny zay ambara sy ny raha fitondram-panjakana tamin'izany. Ka ny tombo hery ny anankiray dia ny hamalemy ny anankiray amin'izany.
fanaharitra ihany ny boky amin'ny fampiasana azy teo amin'ny fitoam-pivavahana sy ny fitahirizana azy araka izay nafarin'Andriamanitra raha teo fitahirizana any boky masina io ka nampiasaina ary ny mihazona ny Mosesy moa dia mihevitra mazava tsara fa tena efa nampiasaina hatramin'ny andron'ny Mosesy ity ary mitohy rehefa hita indray eto amin'ny andron'ny Joshua taty aoriana ity. Ary rafitra ho toy ny fanekena vaovao zany ny Deutéronomie araka zany. Fanekena vaovao izay anoroana an'Andriamanitra ho ilay mpanjaka ambony indrindra ary ny zanak'Israely ho ilay manana fahefana ambany. Ka mipetraka ny fanekena eo amin'ny fanekena lazainy mpanao tantara hoe amin'ny suzerain sy vassal hoy izy miala siny amin'ny filazana izay miteny vahiny fa sarosarotra ihany aroko ihany mijery fandikana azy sy dia hitako dia sy haiko ka dia atolotra arak'izay ilay izy. Zany hoe rehefa misy fandresena anady ilay nandresy no mamepetra ny fepetra rehetra harahiny ilay resy. Dia izay no atao hoe fanekena mihazona sy mitazona indrindra eo amin'izany. Ka izay no endriky nyity voalaza amin'ny Deutéronomie ity. Ka izany endriky ny fifanarahana izay hita mazava ho azy fa fanarahana noho izy mitenin'ny mpandresy ho an'izay hodidiany. Dia heverina arak'izany fa efa fanao tany amin'ny faritra iny misy lehan'ny Mosesy rehetra iny zany ary noraisiny zanak'Israely koa hapetra indrindra ho endrika izay hipetrahany fitondran'Andriamanitra ny olona ka hanekena an'Andriamanitra tahaka izay nekena ny mpanjaka mpandresy lehibe ka hisen'ny fanompoana azy feno ao amin'ny fiainan'ny tsirairay ao amin'ny fiainan'ny fiarahamonina sy ny fiainan'ny zanakaviana. Ka hipetrahana amin'izany ho fanekena lehibe amin'Andriamanitra sy ny olona ka hanekena indray an'Andriamanitra ho mpanjaka sy amin'ny lafiny ara-pivavahana ara-panahy amin'izay takariny ny saina sy ny fo agny ihany fa amin'ny fiainana andavanandro koa ka handidiana mazava tsara ny olona amin'ny alalan'ny didifolo fiainana araka an'Andriamanitra araka izay hitasika amin'ny voalazan'ny didy voalohany ka hatramin'ny fahatelo araka ny fanisasika ny didy amin'izao moa zany dia manomboka amin'ny fahaefatra hatramin'ny farany izay isian'ny fandidiana ny fiarahamonina rehetra eo amin'izany olon'Andriamanitra izany koa. Endrika fanekena eo amin'ny suzerain sy ny vassal zany azafady amin'ny teny indray izay ataon'Andriamanitra amin'ny olony izy Andriamanitra manjaka sy amin'ny olony izay navotany sy nahafahany hatrany amin'ny tany fahaboaboana. Ka ny hafatra amin'izany amin'ny hasahivana zany teny zany ny hafatra amin'izany dia sy hafa fa ity misy fiainana atolotr'Andriamanitra amin'ny alalan'izao boky amin'ny Deutéronomie zany araka izay voatondro mazava amin'ny Deutéronomie toko fahaefatra andiny fahasivy ka hatramin'ny fahaefatra ambin'ny folo. Fiainana atolotr'Andriamanitra ho an'izay nahita maso ny fahagagana izay nataony ny fialana hatrany amin'ny Egipta fa didiany koa ireo izay nahita hitatara amin'ny taranaka ka hanolotra izany hifandimbiasana satria Andriamanitra dia mandrakizay ny fiainan'ny olona mandalo fa sy miravona miaraka amin'olona izay mety mandalo Andriamanitra fa mbola velona ihany izy ary velona ho an'ny taranaka koa araka izay fanekena efa nataony tamin'ny taloha. Ka amin'izany hiainana sy ho sahivana mandrakariva fa Andriamanitra izay nahatoky tany aloha dia mahatoky koa ankehitriny. Andriamanitra izay masina tany aloha dia mbola masina ihany koa ankehitriny. Eny Andriamanitra izay mitahy dia mbola mitahy ihany koa ankehitriny. Mitahy izay rehetra manaiky ny fanekena ka miaina amin'izany ary koa Andriamanitra mahampahafantatra mazava tsara fa tena mamela fanozonana ho an'izay tsy mitambina ny fanekena aminy. Ity moa dia mazava tsara araka izay voatondry Deutéronomie toko fahavalo amby roapolo nomboka amin'ny andiny voalohany
ato amin'ny 4 milaza ny fitahena ny fanambinana Deutéronome 12 manoko amin'ny 5 milaza indrindra ny famelana ny fanozona ka Andriamanitra tsy miova izy ary mihazona izany ho an'ny taloha izay nately ny tany ho an'ny taloha izay naripaky ny areti-mandringa ary koa sahivina fa to ary marina izany ho ny taranaka ary anentanana sy ampirisiana ny taranaka ihazona an'izany koa fanekena havaozina ka hananana fiainana fa izany takina amin'ny Israely manomboka hoe zay nahafoen'Andriamanitra fiainana izay handavana ny santo amin'ny endriny rehetra sy ny fombany rehetra manomboka izao ka hiainana ao Kanana zay apitan'ny Jordana hiainana amin'ny Kanana zany amin'ny fihainoana ny tenin'Andriamanitra hiaina amin'ny Kanana amin'ny fanoavana ny didin'Andriamanitra ary hiaina ao Kanana amin'ny fitiavana sy fahatahorana ary fahatokiana an'Andriamanitra mihoatra noho ny zavatra rehetra to ary marina koa zany amintsika ka sahivina amin'izao fa 80 taona izao fa 80 taona izay ahasarovana indrindra fa efa maro ny ray aman-dreny lasana mama efa nandeha Dadato Germain efa lasana Papa Nianitra efa lasana reo ny ray aman-drenysika reo ary efa mihavisy ny olona hita ny fahagagana lehibe ny asan'Andriamanitra izay hita teo mitavany mama volavana Germain mihavisa ary efa mihabanga ridana azy ny sasany aminazy fa fotsy volo marary lamosy ny sasany fa elany sangany loatra dia sahivina amin'ny taranaka ankehitriny amin'izao fa 80 taona izao fa Andriamanitra izay nahatoko teo amin'ny mamany ny lava dia mbola mahatoko koa ankehitriny amintsika ankehitriny izay mandre ka handre isika ny tenin'ny vavolombelona ary amin'izany fandrenesana izany hino sy atoky fa asan'Andriamanitra tokoa izany rehetra izany ity dia manorina indrindra ary mampahatsiaro amin'izay hiverenana amin'ny tenin'Andriamanitra arak'izay hita amin'ity nataony mpanjaka Josety izay hiverenana amin'ny tenin'Andriamanitra ka amin'izany hanaovana ny tenin'Andriamanitra ho mihoatra ary manan-kery lavitra noho izay fahendrenam-boarin'olona sy izay didy mandalana foron'olona io moa dia ho lalovatsika ihany rehefa miresaka momba ny testamenta vaovao sika eto fa hananterina indrindra fa na ho lalàna ny ONU na ho lalàna n'izaniza miboaka sy ambony noho ny tenin'Andriamanitra izany ka hananasika fahatahoran'Andriamanitra mihoatra fa nahoiza mihevitra ny tenany hombony sy lehibe ary maherina ho manana indrindra teny raim-bava fosiny maharipaka azy tanteraka ka ilazana sy ampahasahivana amin'ny taranaka izany mba hino ny teny vavolombelona izay nahita ary hihazona izany amin'ny finoana ka tsy voatery handeha amin'ny fahitana fa izao indrindra handeha amin'ny finoana ka hanavao ny fanekena fa izy koa hanoa sy hanaraka an'Andriamanitra hanamasina azy hatrany ny ventimbety ny tantara izay atolotra moa zany amin'ny bokyny Deutéronome zany dia araky ny fanomboatombanana izay hita amin'izay voalaza eo amin'ny tantara dia eo Moaba ilay apitan'ny rano zany ny Jordana io apitan'ny Jordana ny zanak'Israely ka amin'izany vona na miomana ngahy hiapita hiditra amin'ny Jeriko ka Jeriko dia io ny tanàna voalohany izay ho tafina moa ka hidirana ka ampianarina indrindra amin'izany fa ny andovana ny tany izay nolazaina ny andovana indrindra izay fahataterahan'ny teny fikasan'Andriamanitra dia voalaza ary ambara fa izao
sy maintsy ho raisina koa. Io no ambara sitoriana amin'izany, sy handray izany raha sy mitany Jordana amin'ny finoana, sy handray izany raha sy sahy mamakivaky rano koa, tahaka izay namakivakena ny rano masina mena tary aloha. Io no falehany. Mitaha sara zany mihataka nampianarin'ny tompo raha amboarina ny hevitry. Inona ny hevitry izany ho tonga ny fanjakana ao? Ny fanjakan'Andriamanitra igny efa tonga ho azy raha teo, ino koa no angatahana amity? Izao no angatahana aminy mba ho tonga amintsika koa, ho tosy tanteraka amintsika koa, ho fiainasika koa, zany anjakan'Andriamanitra izany. Dia tahaka izay ny dingana izay ambara indrindra eto amin'ny vetimbetin'ny tantara izay atolotro. Voatendry Kaleba, voatendry Mosesy zany, satria izay no lazain'Andriamanitra hitondra mba hampita. Dia amin'izany hiampita koa izy amin'ny finoana, tahaka izay nipitan'ny Mosesy amin'ny finoana, ka handraisana ny digana lehibe na eo amin'ny ray aman-dreny izay nitarika zany, na ny taranaka faramandimy izay samy mandre ny ten'Andriamanitra ka hesay ny ten'Andriamanitra zany, fa ny fandovana ny tany Kanana dia tonona sy lazaina indrindra fa ho isika no manomboka manaiky izany ary manomboka mandray izany. Atolotra ary sy maintsy raisina amin'ny fahasarotany rehetra, atolotra sy maintsy raisina amin'ny fitahiany rehetra. Fototra amin'ny fahatanterahany fanavotana izany ary fototra amin'ny fahatanterahany sy fandraisana koa izay raisika amin'ny Jesosy Kristy izany, fa tonga izy hamonjy zao tontolo zao ary tonga izy hitady ny mpanota eny tokoa, fa izao hitady ny mpanota zay mandre ary mibebaka. Io ny antsoinany zanak'Israely amin'ny Deutéronomia, handre ny tantara ny teny vavolombelona, fa sy handre ihany fa hanoa koa, handray ho fiainany. Izay hafatra atolotra izany tenin'Andriamanitra milaza sy mitantara izany. Dia hotohizana araka izany sy sahivina araka izany ny fandroahana ny Edena, fandroahana ny olona ny ala ny Edena, ka ity ankehitriny ity sy roahana fa asaina hiditra amin'ny teny zay tanterahana amin'ny teny fikasana n'Andriamanitra. Dia mbola tahaka izany ihany avao koa, sy hanjenjeny hivezivezy ho be vovoka lamba vezivezy tahaka ny Hebreo zay natombony Abrahama teo, fa hanana zay fototra fitorany Sara sy hiorenany, dia tany honenany, tany lovany avy amin'Andriamanitra velona. Ampitahana indrindra amin'izany ny fihonana amin'Andriamanitra zay monina amin'ny zanak'Israely, sy onona sonina amin'izay esorina ny tagnany tabernakely dia satroka esorina satroka, fa hiorina mafy tsara eo amin'ny tany zay nomeny Andriamanitra, ka hihazona izany fa tonga eo amin'ny olon'Andriamanitra ary monina, hanorina ny fanjakany eo amin'ny zanak'Israely, ka zay mandray ny fiainany zanaka, ny fiainany olon'Andriamanitra, izy no mahazo ny famonjena mandrakizay. Ahoana ary ny firafitry ny boky dia manolotra firafetrana roa ohatra amin'izay isian'ny zavatra voalaza. Ho ny mandray fa tena Mosesy nanoratra ary mandray azy ity ho toroteny, dia mizara azy ho toroteny telo lehibe. Mizara azy toroteny teny lehibe, dia akoatry ny teny mialoha zany, dia ny toko voalohany ka hatramin'ny toko fahefatra eo zany, farafaran'ny toko fahefatra eo, toroteny voalohany atolotry Mosesy. Ity dia sy hafa fa fampasahivana ny tantara ny fitondrana zanak'Israely hatreo amin'ny rano Jordana zany. Dia ny manaraka dia ahitavansika indrindra ny toko fahefatra, andiny fahefatra amby efapolo ka hatramin'ny toko fahairaka amby folo. Ty dia le toroteny faharoa atolotry Mosesy. Zay atolotry eo dia sy hafa fa ny fanekena, ny akampobeny sy ny ambangovangony amin'ny fanekena eo amin'Andriamanitra sy ny olon'Israely zany.
dia mitoroteny arak'izany Mosesy. Ny faharoa dia ny manaraka dia ny Deutéronome 12 andiny voalohany ka hatramin'ny 4 ka hatramin'ny 7. Ity zany mbola le toy ny toroteny faharoa ihany. Saingy faharoa natolotry Mosesy zany saingy eto zany dia milaza atsipiriany kokoa le fanekena. Voavisavisa amin'ny sipiriany koa le fanekena zay ataon'Andriamanitra amin'ny olony ka ho izy no Andriamanitra, tompotry mpanjaka mpanavotra ary ny Israely no olony. Dia ny 7 andiny voalohany ka hatramin'ny 9 andiny 7. Ity zany dia ny tapany voalohany amin'ny toroteny fahatelo. Tapany voalohany toroteny fahatelo zay atolotry Mosesy. Dia tsy hafa fa filazana indrindra ny fitahiana ho an'ny mankatò. Fitahiana ho an'ny mankatò fa fanozonana ho an'izay mandà. Io dia ako ho sarovasika mandrakariva. Mifanohy sara amin'izay lazainy Jesosy zany, zay amin'izy nisangan'ny tamin'ny maty dia mihaona amin'ny mpianatra dia manolotra ny fanahy masina. Dia milaza mazava tsara Jesosy fa ny asan'ny fanahy masina dia hitarika ny mpianatra indrindra hamaha ka dia ho voavaha tokoa, hanidy dia tena voahidy tokoa. Isika mazana mitaky indrindra hoe tsy maintsy avela heliko mandrakariva, tsy maintsy avela heliko mandrakariva. Tsy milaza an'izany ten'Andriamanitra. Fa nilazainy ten'Andriamanitra, eny havela tokoa ianao, kanefa raha mandanao dia tena tsy havela tokoa ianao. Ka io antony lazany hoe rehefa tsy mondray ianareo dia ahisany ny vovoka amin'ny tongotrareo. Tena ten'Andriamanitra ny famelana sy ny tsy famelana heliko. Fa ny faniriany sy ny lazany mazava tsara ho tena fikasany dia ny mba havoavela heloka antsika tsirairay avy. Ny tapany faharoa amin'ny toroteny fahatelo dia ny 7 ka hatramin'ny 7 izany. Dia ity zany fanentanana farany ataon'ny Mosesy. Manentana ny Israely izy ka manome sy mampitsiry indrindra fahatokiana fa nisitrak'Andriamanitra matoa izy ireo hiampita ny Jordana amin'izao dia isitrak'Andriamanitra ny andovany izany tany mampanantenana izay. Dia ny farany moa dia ny fifandimbiasan'ny mpitarika ny voalaza ny 1:30 ka hatramin'ny 4:30 eto. Iny ny akapobeny ny ataon'ny mpandinika maro zay manaiky fa Mosesy nolotra io dia lazaina zany fa Mosesy ny tena miteny io dia Joshua nanoratra dia rehefa lasa nidomany Mosesy dia Joshua ihany avao koa no namarina ny soratra rehefa avy eo. Misy anefa manao fanoloana hafa ihany koa. Ka amin'izany ity ohatra anankiray ihany amin'ny manana fandaharana hafa. Dia ny 1 ka hatramin'ny 7 izy dia ity dia fampatsahivana ny tantara hatrany Egypta ka hatramin'ny atongavany eo amin'ny lemaka na tanetiny Moaba zany ity. Dia ny 4 indray dia antso amin'ny fanoavana sy fitoerana ho mahatoky amin'Andriamanitra. Iny 4 zay. Ka amin'izay mba hitoerana ho mahatoky koa ny olona zany, mitoetra ho mahatoky amin'Andriamanitra mahatoky. Dia ny 5 ka hatramin'ny 20 dia ity dia famerenana indray ny lalàna. Ny lalàna faneken'Andriamanitra mba ho henoina indray dia voatanisy eo ny didy 10, ny didy mba ny fitaovavahana, ny fifandràna, ny fanimpoasampy, ny fiarahamonina manana endrika maro samihafa zay apetraka ao. Dia ampanantenaina fitahiana ireo zay mitandrina sy mankatò ary hanoanana kere ho an'izay mandika ny didy. Dia ny 7 hatramin'ny 20 dia milaza fa sitrak'Andriamanitra ny hihazonany olona ny fiainana izay atolony. Ka velarin'Andriamanitra sy ambariny ny ratorony ny fiainana atolony ny fahafatesana ka dia hoy izy aoka hifidy ny fiainana ka ho velona. Ianao sy ny taranakao dia ho tian'i Jehovah Andriamanitra ao ianao ka hihainy ny feony. Araka ny voalaza koa amin'izany
Deuteronomia to fatelpolo andiny fahasivy amby folo no voalaza ao ireo. Dia ao ny to faha 3 manaraka ao dia fampaherezan'ny Mosesy ny olona ary fanolorana ny Joshua handimby. Dia ny tantaran'ny fahafatesan'ny Mosesy moa ny 4 voalaza teo. Iny ngany fitariateny ankapobeny amin'ny Deuteronomia. Fa zay ho zay resaka fohifohy amin'izao manaraka zao dia ny Deuteronomia ao amin'ny testameta vaovao. Ny Deuteronomia ao amin'ny testameta vaovao tena ao tokoa ny Deuteronomia. Amin'ny hevitra foto-kevitra lehibe zay isiany famerenana antsika indray amin'ny fanekena ao amin'Andriamanitra ao amin'ny Jesosy Kristy ao amin'ny testameta vaovao. Ary indrindra amin'izay ahitavatsika azy indrindra ampiasainy Jesosy, ampiasainy apôstôly araka efa voatsinjo resaka ihany teo. Nolazana sira fo ihany ity. Raha ny fampiasan'ny testameta vaovao ny testameta taloha raha tansaina ny boky dia ity Deuteronomia ity no fahatelo amin'izay ampiasaina indrindra. Testameta vaovao tena mampiasa ny testameta taloha. Fa ny voalohany indrindra tena ampiasainy dia ny Salamo. Ny manarakaraka ny Isaia dia izay ho ny Deuteronomia. Ilazana indrindra amintsika fa tsy hoe lalàna ka tsy izy sanatria fa tena miasa dia tena miasa ny Deuteronomia ao. Miasa ho fanisiana, miasa koa ho amin'izay fampahasahivana ny didin'Andriamanitra. Ka fahatelo izy raha haritra milahatra amin'le isan'ny fampiasana azy. Fa dia mampiasa azy zany Jesosy amin'ny filazasariny Matio, Marka, Luka. Mampiasa koa Paul moa arak'izay tesika amin'ny Romana, Efesiana, Koritiana voalohany, Koritiana faharoa, Timoty, Galatiana. Dia mampiasa ny Deuteronomia koa Luka ao amin'ny asan'ny apôstôly. Ataosika ingakaigany ihany ity. Jakoba koa mampiasa dia ny epistoleny Hébreo raha teo moa ary Jaona ao amin'ny bokin'ny Apokalipsy. Ny sahivina indrindra amin'izany ka avahana manokana dia ny fampiasan'i Jesosy ny Deuteronomia. Miavaka voalohany indrindra amin'izany ny nampiasan'i Jesosy ny Deuteronomia amin'ny fanoherana ny devoly. Ka amin'izany anentanana sy aporisihana antsika indrindra ho fianarana ny fahaizantsika ny tenin'Andriamanitra. Sy ny testameta vaovao ihany zay fototra amin'ny fanazavatsika ny testameta taloha moa, fa na ny testameta taloha koa izy roa. Fa tena fitaovana indrindra feno fahasoavana ary fitaovana feno hery sy aina hanoherana ny devoly zay miapanga mandrakariva no asan'ny devoly. Miapanga mandrakariva no asany. Fa na any an-danitra aza vory ny zanak'Andriamanitra dia mahatonga koa ny devoly. Ino anaty tongavany? Iapanga. Dia tahaka izany. Voromaro koa tsika eto Karimalaza dia mahatonga koa devoly. Hanino? Iapanga. Ka fataro ny asanao sao dia asan'ny mpiapanga no ataonao aty. Fa tena miasa ho fandresena sy ho fanitsihana io bokin'ny Deuteronomia io. Ka Jesosy zany nanohitra ary naharesy ny devoly arak'izay hitantsika ao Matio 4, Luka 4 izany tantara izany. Mahery sy velona ny tenin'Andriamanitra ka ho ka hanaikitsika ho velomin'ny heriny ary ho velomin'ny fiainany zay raha isika indrindra amin'ny Jesosy Kristy tompontsika. Miasa koa ny lalàna ny Deuteronomia zany amin'ny fampiasan'i Jesosy azy hoentina indrindra famintinana ny lalàna ary sy ny lalàna ihany fa ny mpaminany koa. Deuteronomia mampiasainy Jesosy amin'io raha mamaksika ny Matio 20, ny Marka 20, ny Luka 10. Fa raha fitinana ny mpaminany, ny teny mpaminany rehetra zany sy ny teny lalàna rehetra dia zao no mitinana azy ny fitiavana an'Andriamanitra sy ny fitiavan'ny namana. Tahaka ny tena io no tondroina ary ampahalalaina. Ary amin'ny alalan'izao Deuteronomia zao Jesosy no manondro izany isiany famantarasika koa fa mihafatra atolotra amin'izany fampiasan'i Jesosy zany Deuteronomia zany dia ny fanoroana indrindra ny fiainany Jesosy ho fiainana izay fanoherana ny devoly kanefa tsy izay ihany fa ho fiainana izay tia fitiavana an'Andriamanitra ary fitiavana namana misy tahaka ny tena. Asehony eo amin'ny manontolo ary asehony ho efany sy ho tanteraka feno
izany velona sy mahery ny ten'Andriamanitra ary mahay mamelona sy mampahery ny olona izay mino koa. Ny fampiasana ny Deuteronomia koa dia hitasika ampiasain'i Jesosy io fampasivana ny didy folo zany. Ka amin'izany anitsiana aza ireo zay manao heviteny didy, zay manao heviteny araka ny olona ihany, ka milaza zao manana fahalalana, kanefa mametra ny fahalalana sy ny ventiny tenin'Andriamanitra amin'izay sain'olombelona ihany. Ka dia ahisin'i Jesosy arak'izay izany, ka itoriany sy anambarany indrindra hoe voalaza hoe fa za milaza aminareo hoe anitsiana zay voalazan'ireo olona ireo. Raha mamaksika zany amin'ny Matio 10, Matio 4, Luka 4 sy ny maro zay azo hitandrasana izany. Ka amin'izany anambarana fa hita tokoa fa sy mahatateraka izany didy izany sika, fa Jesosy no mahatateraka azy amin'izay fanamboarana azy, mahatateraka azy amin'ny fahafenoany. Ny devoly tena mitondra amin'ny hevitra diso arak'izay ambarany fakampanahy metiny amin'ny Jesosy, fa ny fariseo sy ny mpanora-dalàna mitondra ny lalàna ho amin'izay heviny mividy sy mahatratra izay ohatra apetrак'Andriamanitra aminy, fa feriny ho amin'ny araky ny nofo kanefa mahatratra ny ara-panahy. Ka amin'izany fanondroana indrindra ny fanasana sika tsirairay avy, hana koa ny finoana hiapita ny efitra zay mampinelanelana sika amin'Andriamanitra, tahaka ny rano Jordana, ka handehana sika sy hidirasika amin'ny fandovana ny teny fikasan'Andriamanitra ao amin'ny Jesosy Kristy Tompo, ka hiekesika ny helosika ary hanavozasika ny fanekesika amin'Andriamanitra. Hasahivasika koa ny ranony batisa zay isian'ny fanekena lehibe atao amin'Andriamanitra sy ny konfirmasiona zay ataosika koa amin'Andriamanitra, ka hanaovasika fanekena indray amin'ny 70 taona zao, fa izao sika dia handray sy hiaina ny tenin'Andriamanitra arak'izay anambarany Jesosy azy, sy ampivily tahaka ny devoly na sy anambara fahendren'olona zay sy mahatratra ny fahafenoan'ny fiainana atolotr'Andriamanitra, fa handray indrindra avy amin'ny Jesosy Kristy Tompo izany fahafenoan'ny fiainany fahatantarany teny fikasan'Andriamanitra ny amin'ny famonjena antsika izay, fa tonga izy hitady sy hamonjy ny very. Vavaka isika mpianaro zay Jesosy mba hatoky anao, ka handray io fanekena eo aminao io, hanananay koa finoana sy faherezana aminao. Andriamanitra ivelona amindrafo aminay mpanota, aza vela ivilivily ny fisifananay, fa tao mihazona milova zay atolotranay koa kehitriny, dia ny finoananao, fitiavananao amin'izao sy mandrakizay, amin'ny anaranao Jesosy Tompo. Amen. Saya sainyu bagaimana? Saya sainyu bagaimana? Kata jemu pada kariba.
sa inyo tajemana. Fitiavani antsika tsisy fetra, nentiny Jesosy nieloka rehetra. Miantso atsika bebaka ny tompo iza, aza mana mafy atoka iana. Ary tiavany Jehova Andriamanitra, tiavany Jehova Andriamanitra, katandremo mandrakariva, zay asain'io tandremana. Katandremo mandrakariva, zay asain'io tandremana. Azo antoka tokony fanekeny, fa ho velona zay mankatoy ny teny. Mandeana matahora ny tompo, ifanahy mitarika ny mpanompo. Ary tiavany Jehova Andriamanitra, tiavany Jehova Andriamanitra, katandremo mandrakariva, zay asain'io tandremana. Katandremo mandrakariva, zay asain'io tandremana. Ary tiavany Jehova Andriamanitra, tiavany Jehova Andriamanitra, katandremo mandrakariva, zay asain'io tandremana.